Makasika ny fampianarana manomboka eto dia iara-iasa akaiky ny université ASEM sy ny sekoly fampiofanana ambony USEG School of Management ao Lille ao. Totosa androany tokoa ny fanaovady ny mpiara-miasa teo amin'ny rotonta inona araka izany fa mpianatra maro no azo tombotsoa anatin'ity fiaraha-miasa ity. Nitaterahany tolakandro ny fifanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny université ASEM Manakambahiny sy ny sekoly fampiofanana ambony USEG School of Management ao Lille. Tombotsoa maro tokoa no azon'ireo mpianatra malagasy aorian'izao sy ny fanaovan'izao dia ny fanamafisana fahaizana. Le management des affaires dia partie ao anatin'ny mention gestion rehefa resaka ny système dérivé sika fa ny mahafaty fotsiny zany dia ny diplôme zay omena ao anatin'ny fifanarana io dia mizara roa. Voalohany indrindra aloha ny mpianatra malagasy zany zay manaraka ny cursus universitaire io dia hatramin'ny classe faharoa deuxième année dia mianatra Tananarivo sy ny université ASEM. Ary ny programme fampianarana mitovy tsisy hafa tsy misy valaka amin'ny programme fampianarana ny USEG io zay sady misy amin'ny fa kosa mpianatra ny deuxième année reo dia misy manana possibilité zay manohy fianarany any Lille na any Paris ka reo missionnaire zay tonga aty zany ankehitriny dia misy ny mpianatra anakireo Pascal Biet miaraka amina mpiara-miasa amin'io dia mampanara fanadinana izy dia mpianatra nisy deuxième année ary eo ny ahitana zany zay ankizy zay afaka andeha amin'ny fianarana any Lille. Mpianatra manodidina ny 70 ka hatramin'ny 100 no tafiditra amin'ity tetikasa fifarana raha-mpiara-miasa ity. Ankizy mpianatra manodidina ny 30 kosa no ho voafantina nanaraka fampiofanana any amin'ny USEG ao Lille. Azadino atsika mpamaky ny gazety Lela Moderne, gazety Mahery, ny fivoahany zany gazety izany indray ho amin'ny rampitso lohahevitra lohateny maro samihafa no aroso amintsika isan'ny misongadina amin'izany ny tontolon'ny fanatanjahantena. Tompoko lasa tompoko vava farantrety ny fampalalam-baovao antsika isan'ny songadina nitana tamintsika tamin'ity takariva ity ny fankalazana ny andro raisam-pirenena natokana ho an'ny ala nisy ny fanambarana izay nentin'ny premier ministre lehiben'ny gouvernemanta sady ministry ny tontolo iainana sy ny ala ihany koa. Ho amin'ny rampitso indray tompoko lasa tompoko vava ny fotoana anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy eto amin'ny fahitalavitra Ma TV mametraka veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma.